antsika rehetraindray tonga soa eto amin'ny ilay podcast miarabany marina dia miaraba ny mitsinjo ihany koa fa miarabany sambatra sy mitsinjo mitsinjo moa zany vahintsika androantsika iresaka momba ny maha izy identité maha ianao anao zay indrindra tsy dia hitalinay loatra aloha zany nanazavana an'la identité fa amin'ny teny malagasy fa hoezahana ao anatin'ny fandaharana ny hamaritra an'izay zany dia misaotra indrindra amin'ny mitsinjo noho ny amin'ny fandraisana anjara misaotra noho ny amin'ny fifampizarana hevitra izay efa fantatray fa hitondra soa sy hitondra zava-baovao amin'ny fijerinay androany. Ie, dia misaotra anareo roa nanasana tsara ho fantatra meloa hoe tsy manam-pahaizana ao anatin'ilay sehatra ny tena fa olon-tsotra ohatrinareo ohatrintsika rehetra ihany dia tsara ho fantatra koa olona vehivavy latsaka ny 5 taona donc tsy dia tena hoe manana fiainana lavabe expérience lavabe fa izay mba fantatra kely no ifampizarana eto dia misaotra indrindra amin'izay zava-dehibe mihitsy zany. Raha ny eritreritra moa zany momba n'ity tematika ity dia nipetraka amin'ny fanontaniana hoe identité hoe iza moa aho dia inona ny zava-tsy ho azo raha mahafantatra ny tenako aho dia izay fanontaniana izay zany no ezahina velabelarina mandritra ny fandaharana dia iroso avy hatrany tsika momba an'izay dia apetrako avy hatrany ny fanontaniana ho amin'ny sambatra aminao inona ny zava-tsoa azo amin'ny fahafantarana ny tena. Ny zava-tsoa maro no azo zany amin'izay fahafantarana ny tena izay satria isika zany araky ny psychologie dia manana identité zany anaky 5. Misy ny identité personnelle zany hoe ny ADN, ny toetranao, ny lafitondro sy ny sisa. Misy koa zany hoe identité sociale zany dia izy ianao anatina groupe anankiray. Eo ihany koa hoe statut social saranga moa zany. Misy koa ny identité de genre zany dia eo ny sexe zany ohatrany hoe na ianao lehilahy na vehivavy. Misy koa zany ny identité culturelle zany hoe ny firenena ray manontolo mihitsy zany manana an'izay identité zay. Dia farany moa zany ny identité professionnelle zany hoe eo amin'ny toeram-piasana ihany koa zany ianao dia manana an'izay identité zay. Zany hoe raha atao fehany zany dia hoe misy catégorie zany hoe teny voalohany zany dia efa misy catégorie zany ametrahana anao arakaraky ny misy anao. Ka ny fahafantaranao an'izay identité anao izay zany dia ahafahanao mamaritra ihany koa hoe aiza zany ianao ka ho aiza ny tianao andehanana satria ahafahanao mahafantatra an'izay zany dia tsara aloha ny mahafantatra hoe inona no maha izy inona iza moa iza. Ahoana ny hevitra mitsinjo momba an'izay fanontaniana izay? Araka ny tenin'ny sambatra be dia be ny karazana identité en plus n'izay tsy hitako izay ilazana azy fa mievolue io indrindrandrindra manoloana an'ilay ny tenin'ny sambatra teo hoe arakaraky ny hoe kely ianao dia ny manodidina anao no mamolavola anao ny fianarana ny fitazain'ny ray aman-dreny dia arakarak'izay miakatra ny sehatra tonga eny amin'ny tontolon'ny université dia manaraka an'izay koa ilay izy manaraka an'izay koa ilay identité anao hoe mety hoe eo ilay hoe tonga saina eo ilay hoe tonga koa ny fahamatorana sy ny sisa sy ny namana sy ny fiarahamonina dia manaraka an'izay koa ny eo amin'ny sehatry ny asa tonga amin'ny sehatry ny asa koa ianao dia mahita olom-baovao mahita fiainana vaovao mahita fomba fijery vaovao
de ho ana manokana raha ohatra hoe maka comparaison amin'ny fiainako satria za zany nitazaina tamin'ny taiza malagasy tany Madagasikara feno taona vao tonga teto a Frantsa de mbola eto a Frantsa hatramin'izao de ny resaka fianarana zany teto a Frantsa de tsy hoe very akory ny taiza sy ny fomba fijery tany a Madagasikara fa miampy le izy nisokatra kokoa tsy hoe akory ny hoe tsy nahita fiainana na hoe nihita ny fomba fijery tany fa nahita fomba fijery vaovao nahita ny culturany européenne de anao manokana anao amin'ny maha-olona anao zany hoe ty mety amiko ty tsy mety amiko de nefany izay ahoana moa zany izay fahaizana manasaraka an'le hoe ty mety amiko sy ty mety amiko izay mila fahamatorana de mila fahafantarana ny tena satria eo ianao zany mametraka hoe aiza no lalakalehako araka ny tenin'ny sambatra de hoe inona no mety amiko namana iza no mety amiko satria tonga aty an-tan'olona ianao tsy mahalala hoe aiza ny lalakaleha sy ny tokony atao sy ny sisa de zay rehetrarehetra zay zany eo amin'ny sehatry ny asa koa ianao ahafahanao koa se mettre devant hoe zao ny mahazahana raha ohatra ve zany fitiniko kely de azo lazaina hoe ny fahafantarana ny tena de manampy amin'ny fitombona amin'ny fisafidianana ny relation ohatra hoe olona tahaka ny reto ny olona tiako fréquentena satria za ohatran'izao resaka asa zany ve ohatra hoe asa tahaka izao no tokony ataoko satria za efa manana ohatra hoe capacité manao matematika ohatra de manosika anahy iny anao asa mikasika ny matematika ny identité zany ny fahafantarana ny tena koa de mety azo lazaina ve hoe manampy amin'ny fahafantarana ny valeur na hoe ny soatoavana ny resaka mitsinjo teo hoe ny toerana ny taizana ozy izy ny fianarana sy ny sisa mety nanampy koa zany reny mampiseho anao hoe inona ny valeur anao de rehefa mahafantatra amin'izay anao reto le valeur koa de reny amin'izay no hitondranao ny fiainana ohatrohatr'izay ve no azo ilazana anazy hoe tombotsoa mitovitovy amin'izay izy za ohatra mahita image na vazy ohatrany hoe contenant zany asiana zavatra ao anatiny asiana rano ohatra de arakaraky le toerana misy anao sy ny avianao ny fianakaviana ohatra de samy manisy zavatra kely ao anatin'iny contenant iny daholo zany hoe iny zany lasa mameno anao mameno an'le vazy ho lasa miendrika amin'ny forme an'le contenant tsy haiko hoe azoko ano zany zavaka bebe kokoa ohatrany hoe ny identité anao zany de tsy anao irery no manao l'identité fa araka resakatsika teo de hoe eo zany ny fiarahamonina eo ny asa eo ny firenena sy ny sisa zany mamolavolanao manokana zany hoe ny identité zany tsy ino zany ilaza zany tsy fixe fa miovaova arakaraky ny toerana misy anao arakaraky ny fiarahamonina misy anao sy ny sisa zay ny resahana mitsinjo teo misy fanazavana ve sa de fanontaniana ohatrany ahoana raha zao no manampy hoe ampahafantatra ny tena raha ny aminareo zao de inona no zavatra nataonareo na fanontaniana ve na alalanareo hoe izaho sambatra de olona tahaka izao izao mitsinjo de olona tahaka izao ho ana manokana za mbola tsy nisy satria tamin'ny izy mianatany nangataka nanasana de teo mihitsy tonga de nametra-panontaniana hoe fa za tokoa ve ary mahafantatra ny tenako tonga de zay ny zavatra tonga tao an-tsaiko de eo zany avo ohatrany sady somary batenina kely hoe
hoe tena fantatry tokoa ve ny tenako a za zany mbola karazan'olona mbola tsy nametraka mpanontanina an'izay mety hoe ao amin'ny araka ny teneniko teo hoe mbola tsy de tena hoe manana expérience be fa ohatrany hoe nanaraka ny onjany fiainana nandeha ny fianarana nandeha ny asa mandeha ny tokantrano sy ny sisa fa ny anany tena hitako isaky ny ataoko hoe à chaque fois hoe misy zavatra mitranga no tena mampametraka mpanontanina anahy de teo amin'ny tontolon'ny asa satria zany ianao tsy maintsy mametra mpanontanina ianao hoe ahoana ny ampahafantarako an'ity olona manoloana anaty zany hoe ilay le olona sy le orinasa le mpampiasa hoe izy ianao mety amin'ny zareo ve entretien d'embauche oui exactement zay mintsany hoe iza tokoa moa za en plus an'izay rehefa andeha hitady asa ho hiatrika asa ianao tsy maintsy misy ny fiche de poste de iny ianao zany hoe mety amiko ve miraikitra amiko ve le zavatra tadiavan'ny zareo nefa ny tsara ho fantatra koa tsy ho enao daholo le zavatra tadiavin'le olona tsy afaka ikosehan'ny zavatra tadiavina ianao fa mba hoe ny la plupart zany de iny nefa mila fahafantarana ny tena satria tsy maintsy angataka ny olona manoloana anao hoe miresona momba anao zay tsy mora mihitsiny tena tsy mora satria justement mila mafantatra ianao au fond de soi-même tsy hitako moa zany zay lazana azy amin'ny teny gasy hoe izy ianao olona manahoana ianao miaraka amin'ny fiarahamonina olona manahoana ianao raha sendra fahatezerana olona manahoana ianao raha sendra ny sakana tampoka zay tsy fantatrao hoe imprévu moa zany filaza azy amin'ny teny vazaha de hoe manahoana ny réaction anao en tant que personne manoloana an'izay zavatra izay ny manokana indray tena nahitako identitéko angamba tsy tena hoe mbola hitako aloha izy hatramin'izao io moa zany fitadiavana le izy ary za mihitsy fa mety tsy hitantsika mihitsy angamba raha tsy hoe efa antitra any angamba tsika mety hafantatra an'izay fa ny anany zao ny tena nahitako an'izay karazana ny hitako hoe ny identitéko araky ny teny teo amin'ny expérience professionnelle aloha ray voalohany sy teo amin'ny adolescence satria ny ankizy manana le hoe crise d'adolescence moa izy tsika manana zay crise d'identité zany izy hoe tsy fantany zany hoe iza marina moa za ty ina ny tiako atao ina ny tiako eritreretina sy ny sisa zany hoe mbola tsy voavolavola zany zay identité zay de eo ihany koa zao miverina kely resaka expérience professionnelle hoe teo zany nahatsapa hoe ohatrany ahoana rehefa ohatra hoe sendra olana ohatrany ahoana rehefa miaraka amin'ny olona ohatrany ahoana rehefa miasa ohatrany ahoana rehefa izahy irery de teo zany nahitako an'izay identité ako zay hoe ohatrohatr'zao zany rehefa miaraka amin'ny olona tahaka zao de ohatr'zao ny fomba firesako ohatr'zao indray ny fomba fietsiko raha olona miaraka amin'ny olona hafa indray na miresaka amin'ny olona hafa zany misy hoe effet de groupe koa le izy ny tena marina angamba le identité koa indraindray koa manosika atsika le resaka effet de groupe ohatrany hoe mba ahafahanao miaraka amin'le karazan'olona de lasa tsy hoemise forcer moa zany fa miezaka ianao hitovy amin'le olona de zay moa zany le tenena le hoe influencer ianao avy eo de iny no raha vao tsy manana le maha izy anao ianao de lasa misidentifie amin'le olona manoloana anao na le groupe hiarahanao de resaka fahafantarana ny tena zany hoe ny anahy moa zany somary ataoko mifanaraka amin'ny fahamatorana le izy satria raha olona matotra tokony tsy voatery fa tokony hoe efa mahafantatra ny tenany koa izy de zay ny azo lazaina hoe mampiavaka ny olona ny adolescente sy ny olon-dehibe zao tenena amin'izay de eo le mahatonga an'le hoe adolescente matotra aloha satria fantany ny tenany fantany zavatra tadiaviny sy hoe inona ny tiany atao eo amin'ny fiainana sy hoe inona ny lalana tiany ale de vice versa an'izay misy koa nefa ny olon-dehibe mametraka moa zany hoe olon-dehibe hoe efa tsy hoe mahazo taona hoe fitopolo taona akory fa mbola hoe ataontsika hoe quarantaine na cinquantaine mbola tsy mahafantatra ny tenany tena izy raha mbola
tsy fantany hoe makaiza izy fa de hoe miaina fotsiny a de mampalahelo moa ilay izy indraindray satria lasa ohatrany hoe miaina de mifoa de misakafo miasa de mitoy ny fiainana fa tsara le mahafantatra ny tenany zay misy le izy misy terme psychologique misy crise de quarantaine moa anatin'izay fotoan'izay satria zany a eo amin'ny 30 taona 70 taona eo zany a ny olombelona zany ny ankabetsahany a de misy an'izay karazana crise kely zay zany crise d'identité kely ihany koa izy satria araka ny temitsintsy teo marina le tenao teo hoe tsy mbola fantatra ihany le hoe iza marina moa zany de lasa misy conflit izy am'le zavatra ilaina hoe zao ny zavatra ilaiko a zao anefa misy am'izao fotoan'izao de miteraka an'izay crise kely zay ie manohana ny fomba fijerinao a fa le izy tsy voatery hoe tsy nahafantatra ny tenanao ianao teo aloha le crise de quarantaine fa mety hoe nahafantatra ianao fa eo koa le oentiny matetika moa zany ny olona rehefa miasa ao anatin'ny sehatry ny asa de ohatra variana zay moa ny na moa zay foana fomba fijeriko azy hoe variana ny ondrika ianao a mandeha ny andro ray andro roa volana ray volana roa sy ny taona de sendra nitraka ianao de eo ianao le tonga saina zay le hoe tonga de hoe ouais le tsy to folo taona ny lasa de zay anao vao tonga saina zany hoe nety be tamiko le fiainako teo a de eto amin'izay a ko ohatry ny folo taona manao fo jeritodika amin'ny zavatra nataoko teo aloha ohatry ny tsy de hitako loatra nefa hoe inona ny zava-bitako a de eo koa amin'izay a le ilaina n'le miresaka amin'olona ianao a miresaka amin'ny namana akaiky fianakaviana akaiky ny vady ny zanaka moa raha efa lehibe ny zanaka satria indraindray koa ny mémoire ny tadidy manao défaut atsika le izy na betsaka ny zavatra vita indraindray ohatriny atsika le izy ohatriny hoe maivanina nefa raha amin'olo-kafa no mijery an'le zavatra mitranga de tena efa nisy zavatra mivaingana vita ihany na fanabeazany io na ny zavatra pitsopitsony eo amin'ny fiainany fa indraindray tsika olombelona manana an'izay fomba fijery zay hoe mila mavita tranobe a vo hoe nanao zavatra teo amin'ny fiainana de iny koa matetika ny tena ona moa zany ilazana an'izany mavono sain'olombelona araka le resaka tao zany a de ohatrany hoe raha tsy manana ny maizy ianao tsy manana n'le maizy anao ianao raha tsy mahafantatra n'le maizy anao a de lasa mety mora influencer ny olona mety exploiter ny olona mihitsy ara ve zany na eo amin'ny lafiny na fianakaviana zany na ara sosialy na amin'ny resaka fiasana de ny intérêt an'le mahafantatra ny maizy anao koa zany a manampy anao a manintsy a ny fiainanao a amin'le fiainana tena tianao hoe iainana satria mitsinjo ny resaka atao hoe ny isan'andro ianao miasa de eo de miondrika foana de un jour ianao tonga saina hoe ok ary niondrika foana zay nefa ohatrany mety tsy tena napa-heureux na satisfait anakory le fiainako a de eo zany ianao mametra-panontaniana hoe fa inona raha zany no tena mety ampitondra le mba hampatonga na heureux a de eo zany ianao a rehefa manana le connaissance de soi amin'izay a de afaka manintsy amin'izay ianao hoe asa ohatr'izao a relation ohatr'izao a fomba fijery ohatr'izao no tiako hitondrana ny fiainana manaraka zay angamba zany raha ny fijeriko manokana sy ny fandraisako ny teninareo teo ny inavy ary no mety manampy amin'izay hoe mahafantatra ny tenako a za zao tamin'ny rehefa mieritreritra de ozy izy hoe ny passion sy ny loisir mety manampy amin'ny fahafantarana ny tena hoe inona ny zavatra tena tiako ny manao anazy inona ny zavatra midétendre anahy inona ny zavatra manala stress ho anahy inona ny fialamboly tiako inona no mety hoe mode de vie mety amiko zay zao hitako hoe manampy mahafantatra ny tenako raha ohatra hoe tanjona ohatra hoe mba te zao ny avenir tiako andrandraina ho anahy hitako hoe manampy koa zay fanontanian'izay raha apetraka amin'ny tena inona ny zavatra tiako ampitaina amin'ny zanako
Zay koa angamba ozy a mety anisan'ny manampy a mampahitanao hoe ay zao zany zavatra tena important amina raha aminareo zao dia inona no mety ho fanontaniana ohatr'izay. Manokana zao ohatra hoe afaka azo atao koa ohatra manontany namana akaiky na ny ray aman-dreny ohatra satria ohatra amin'izany zao ohatra hoe inona ny zavatra tiako natao tamin'izaho mbola kely satria mety tsy tadidinao intsony zany afaka manontany ianao ny ray aman-dreninao afaka manontany namana koa ianao hoe inona no toetra tianao amiko inona ny toetra tsy tena mety aminao loatra mba ahafahanao zany mahafantatra hoe iza moa ianao zany. Marina daholo zany satria ny fomba fijery marina zao dia somary ohatrany hoe mametra-panontaniana amin'ny tenanao ny raha ny inona moa izy ity raha ny lista ny fanontaniana marina dia ny sambatra indray somary orienté kely any amin'ny hoe manontany olona samy marina ilay izy ho anahy manokana ny hitako fotsiny indro kely amin'ny fomba fijery tsy hoe fomba fijery moa zany fa zavatra nytenen'ny sambatra marina ilay izy marina 100 isan-jato raha ohatra ka mamaly ilay olona amin'ny ho anao oui voilà hoe amin'ny fomba madio fomba fijery madio fa indraindray nefa ny sady amin'ny maha-olombelona surtout raha ohatra hoe le fanontaniana hoe inona ny toetra tianao amiko dia le valim-panontaniana miankina amin'ilay olona miankina amin'ilay toetran'ilay olona izany hoe lasa somary orienté n'ilay izy makany aminy dia mety hoe izay fotsiny ngambany ny anapiako mety hoe ny anapiako ny momba izay fomba fijerinareo dazay mety hoe oui any amin'ny resaka hoe inona mety aminao loisir sy ny tariny ohatran'ny efa voateninareo daholo izy angambany. Nena moa zany ohatrany hoe fanontaniana napetraka tamin'ny tenako sambatra hoe ny olona voilà mametra-panontaniana niresaka samy niresaka nareo dato hoe rehefa fasana entretien professionnel vao nipetraka taminareo izay fanontaniana izay ary nanosika anareo hitady an'izay mety misy moyen hafa koa ngamba zany izay tsy fantatritsika eto nefa ny manampy amin'izay fahafantarana ny teny izay dia izay zany ngamba no afaka angatahanay isany an-tananay ny mpiaino sy ny mpanaraka mba haneo hoe inona ny anareo ny fomba nahafantaranareo mba ahafahana mameno na manampy an'ireo izay efa voalaza teto. Tena large be le tematika-tsika ny fotoana koa nefa mandeha ihany dia angambany ho faranantsika amin'ny teny farany amin'ny tsirairay sambatra sy mitsinjo dia hiezahantsika ireo zavatra voalaza androany mba ho traitena lalindalina kokoa amin'ny episody mifandimba manaraka arakarak'le hetaheta sy izay mety ho fanontaniana napetraka aminay koa dia hiezahanay no manome détail kokoa zany. Izay angamba no azoko tenenina sy ny teniko farany. Ny amaranako azy angamba dia le oham-pitenena manao hoe si tu ne sais pas où tu vas n'oublie pas d'où tu viens. Ny angamba ny azoko tenenina dia hoe zavatra tena zava-dehibe ny fahafantarana ny tena hoe fondamental ilay izy raha mbola tsy nanao ianao hoe justement hoe nametra-panontaniana dia ataovy ilay izy satria tena zavatra ilaina be na ao anaty tokantrano na eo amin'ny fanabeazana na eo amin'ny sehatry ny asa tena ilaina na za manokana raha ohatra manosika anaty ty épisode kely ty ametra-panontaniana ohatrany hoe se retrouver soi-même zany hoe inona tokoa ary le mety amiko inona tokoa ary aiza tokoa ary le aleako na dia hoe mazava ao an-tsaiko ary le izy fa indraindray koa nefa mazava ao an-tsaiko le izy fa miankina amin'ny vady aman-janako ohatra dia le hoe makay za manokana ino mbola indraindray adino indraindray tsika manadino ny tenantsika zany ny tiako tenenina fa lasa tsy maintsy hoe midépendre kely amin'ny vady midépendre kely amin'ny ray aman-dreny sy ny sisa dia izay angamba ny azoko tenenina dia misaotra betsaka anareo
tamin'ny fanasana dia misaotra mpiaino koa amin'ny manaraka indray. Eny ary misaotra indrindra ho antsika rehetra misaotra ny mitsinjo ary manira ny mitsinjo mba hiaraka indray hitafatafa amin'ny fotoana manaraka mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny rehetra. Mandram-piona tompoko. Veloma tompoko.